Bijouterie Pantsou, Manulchanoni, Logité. VTI vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. VTI, prêt à vous servir. VTI Manulchanoni, Logité. Anti-tache Sarabino ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny Logité. Ioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel manolotra ho anao ny Logité. Efa azonao tsy faina amin'ny endriny 10 centilitatra. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant Logité. Apetrao amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Ankafizan fotoana rehetra. Hello Lady. Yes, Sayane. Miss Coco, le plaisir Coco, intensément bon. Alors ohatrany ny Logité miaraka amin'ny vokatra spécial. Tsy manam-paharoa ny produit spécial. Telma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Dia miarabanao indray tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao izao takariva ny alarobia fa 7 ny volana Mey izao ireto ny lohatentsika. Anao hevitra sy ampafantatra ny fahitan'ny toetra raha misy ankehitriny ireo vondrony parlemantera maro anisa etsika izay totosaina eny amin'ny Coliseum Antsonjombe ny sabotsy izao. Tsy tokony ho zimbazimbaina ny vatapatry hanambaran'ireo olona sendra ny fandraisam-peo ny Logité manitsaka ny fonona kristiana izany na tsy avy eto toerana aza no ny poirany manana ny heviny ihany koa anefa ireo mpandala ny fomban-drazana. Olona 4 no maty no hitsahan'ny tany teny tsy azo toafo io atoandro io mpanao trano teo ampanaovana ny asany avokoa ireo namoiny ain'ireo no injay ny rodana ny rindrina iray. Amin'izao volany Ramadan izao nanolotra fanomezana tahaka ny kojakoja fampiasa andavanandro andro pinsilamo teny amin'ny 17 hektara ny fitondram-panjakana izay notariny Prime Ministra lehibe ny gouvernemanta. Niaona tamin'ny filohan'ny Korea Atsimo ny filoha Amerikana omaly isan'ny nisongadina nandritro ny filazana fa mety hemitra amin'ny fotoana hafa ny fionana an-tampony eo amin'ny États-Unis sy Korea Avaratra. Arabenena tonga soa ato anatin'ny Logité manasanao hijery izany hatrany farany. Diaraka amin'ny tsara fara rajao isika ao anatin'ny tapany faharoa ijery ihany koa ny zanam-pandarana portrait sy ny maro hafa izay ho aroso aminao fa zao aloha hiara-nolotra aminao ny actu sy ny la une ny tena koa miaraka amin'ny Rindra Tahiry. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Ray volana izay no nanao ny hetsika ny teny amin'ny parvis Analakely ireo solombavam-bahoaka manohitra ny fitondrana moa izay mitarika ny hetsika izay. Latsaka tanaty-kizo ny firenena satria dia nampiato ny fampandrosoana no kasaina avokoa ny paikady nentin'ireo mpanohitra ho setran'izany dia aneo hevitra sy ampafantatra ny fahitany ny toetra raha misy ankehitriny ireo vondrony parlemantera maro anisa etsika izay ho tontosaina eny amin'ny Coliseum Antsonjombe ny sabotsy izao manomboka amin'ny 10 raha maraina fanampanazavana entiny Jerry Edouard sy Stéphane Rakotomalala. Tsy antso ho an'ny fifandonana, tsy antso ho an'ny korontandray, saingy kosa hetsika ampisehoana tsotra zao fa misy mpanohana ny fitondrana ary mendrika ho ajaina ny safidin'ireo olona ireo. Zay no votoatin'ny hetsika izay ho tontosain'ny vondron'ny parlemantera maro anisa ny sabotsy zao eny amin'ny Coliseum Antsonjombe. Ka misy fotoana ahanginana dia misy fotoana ihany koa itenenana. Koa mampapatatra ny vahoaka malagasy aloha zany voalohany ny toetra rahampirenena amin'izao fotoana izao. Ary mampafantatra ihany koa fa izahay reto no maro anisa eto amin'ny tany sy ny firenena. Zany hoe ny 770 député sy ny 850 ny sénateur. Ary misy maire eo amin'ny 900 na 700. Ireo no iara miombon-kevitra, miombom-peo
amin'ny zavatra atao eny amin'ny collégium amin'ny 26 ho avy zao. Notondrin'ireo vondron'ny parlementaire maro anisy fa tsy hetsiky ny antoko HVM velively io tontosaina io. Izany hoe tsy ny mpanohana ny filoha hery rajonary mampianina ihany no andrasana eny amin'ny coliseum fa ireo olona leo korontana rehetra, ireo izay leo ny fampikatsona ny raharaha rehetra, ireo izay manohitra ny hetsika ireo eny amin'ny parvis. Miantso ny vahoaka rehetra izay indrindra ho iaho ny renim-pianakaviana mba hitondra fanazavan-kevitra izahay anazava ny zava-misy eto amin'izao firenena izao fa tsy hoe raha mangina izahay dia manana ny marina meny amin'ny 3 me ka izany renim-pianakaviana izany ry malagasy havana rehetra dia tokony hitondra aina, tokony hitondra filaminana, tokony hitondra fandaminana fa tsy ny renim-pianakaviana no andeha hitondra fifankahalana, hitondra fifanaratsiana amafy fiandaniana eto amin'izao firenena izao. Hisy ny olona avy any amin'ny faritra izay hiakatra aty andrenivohitra manokana amin'io andro io. Hisy ny mpanaradia azy ireo. Tsy ahagaga ny hahita fitateran'olona noho ny fandaminana izay ho atao. Manamafy ihany koa ireo vondron'ny parlementaire maro anisy fa hojerena manokana ny lafin'ny fandriampahalemana amin'io andro io. Anarivon'ireo mpitandro ny filaminana izay ho antsoina hisoroka ny foaram-pefin'ny sasany. Paikadin'ny mpanohatra ny hilaza mialoha fa hisy korontana na koa fizaram-bola amin'io fotoana io. Tranga izay nolavin'ireo parlementaire teny ety ambolohany. Aoko isika homenatra ny firenentsika zay any amin'ny faramparany raha fampandrosoana no resahana manoloana ny firenena rehetra maneran'izao tontolo izao sy ny firenena afrikanina zay manodidina antsika. Isika tanora noho izany no sanatry ny vava ataon'ny mpanao politika fitaovana ho amin'ny fanonganam-panjakana, ho amin'ny fitadiavan-tsezany amin'ny alalan'ny transition. Ka dia olona manodidina ny efatralina no andrasana eny amin'ny coliseum ny sabotsy zao. Fanamby lehibe hanehoana fa tsy eny amin'ny parvis Analakely rery ihany no misy vahoaka ary manohitra ny endrika amboletra ataon'ireo mpanohitra ny olona tongeny. Tsy tokony ho zimbazimbaina kosa ny vatapaty raha nambaran'ireo olona sendra ny fandraisam-peo ny logité. Manitsaka ny finoana kristianina izany na dia tsy avy eto an-toerana aza no ny poiran'izay nanantona mpandalina ny fomban-drazana nentim-paharazana ihany koa androany Irina Andriamalala sy Anjarakotondray ny manana ny ambarany ihany koa izy ireo. Tsy mifanaraka amin'ny fomban-drazana malagasy ny vatapaty fa netiny tsy hodrifitry ny fanatontoloana. Tranovorona no anisan'ny nampiavaka ny malagasy ary tokony nomena hasina saingy efa niadian'ny malagasy izany ankehitriny. Fa ny antsika tranovorona izay no nampiasain'ny gasy. Tranovorona le ohatran'ny hazo natao bao anankiroa dia miendrika ohatran'ny lolambo iny izy vita amin'ny hazo. Izay no nampiasain'ny gasy. Fa raha miresaka hoe vatapatsika dia tsisy idirany amin'ny fomba gasy mihitsy zany kely. Fa efa fifandraisan'ny finoana kristianina sy ny fomba gasy. Taty aoriana be zany vao nisy zany resaka hoe vatapaty zany dia izay ny olona vao nampiasa anazy fa tsy fomba gasy izay. Na eo azy izany mifandray betsaka amin'ny finoana kristianina ny vatapaty tsy tokony ho zimbazimbaina na ihany koa entina anaovana fitakiana politika izy ireny. Tokony apetraka amin'ny maha anjarany razana azy ireny raha ny nambaran'ireo olona sendranay. Ny olona tsirairay mahita hoe izao mety anaovako azy na izao tsy mety anaovako azy hoe zimbazimbaina sa tsy zimbazimbaina arakaraka ny toe-tsaina sy fomba entinao mitondra an'ilay izy. Vatapaty misy razana avy eo anatiny ve dia hoentina lanjaina mandehandeha dia tsy mety izay aminahy. Tsy mety ka fa ny vazimanany maha kristianina mizany le izy. Tsy mety ka. Tsy mety le vatapaty hoentina mandehandeha. Tsy dia misy antony loatra hitondrana ny raha tsy hoe misy finoana hafa mihitsy ngamba fa tokony tsy vatapaty tsy hoentina mandehandeha izany. Etsy ankilany nambaran'ny mpikabary malagasy fa fanomezakasina ny maty ary enatra ho an'ny velona raha toa lanjalanjaina ny faty. Midika izany fa zava-pady izy ireny ka tsy tokony entina fahatany ankoatrany amin'ny fahafatesana. Iny zany anisan'ny hoe fanomezana haja sy voninahitra an'ilay maty mba tsy hoe vingivingitina fotsiny amin'izao. Izay mahatonga ny olona zany manao an'ilay vatapaty le hoe
mba kajiana tsara na ny fanamboarana azy ary zany mba ho fanomezakajany le maty voalohany indrindra eo ihany koa ho an'ny velona ihany koa le hoe fidikatsa fidimboninaty satria anisany tafiditra ao anatin'ny hitarafan'ny fiarahamonina zany le fianakaviana iny fikarakarana rehetra iny. Toa diso hevitra araka izany ireo milanjalanja vatapaty entina nataterahana fitakiana politika. Fa manoloana ny toedra raha-pirenena mitaky ny handraisan'ny olo-pirenena vanona sy vonona ny andraikitra tandrify azy ny sendika. Mitaky ny ampiarana ny mahatany tandalana any Madagasikara izy ireo ary milaza fanolotra sosikevitra mba ahafana mivoaka amin'izao krizy izao. Tsy mahavaolana ny mpanao politika hoy ny fikambanan'ny sindika izay nanao fanambarana omaly. Sosikevitra arosin'izy ireo ny andraisan'ny olo-pirenena rehetra anjara amin'ny fifidianana mba tsy hivereran'ny krizy toy izao. Raha ny fifidianana ohatra tamin'ny 2024 ny ampahefatry ny malagasy ny nandany ny filoha teo fa nakaiza daholo ary ireo ambin'ireo. Dia ireo ambin'ireo zany ny tiana ihany koa zany andray andraikitra miaraka amintsika rehetra zao fa tsy rariny intsony zany ny zava-manjoan'ny firenena. Noho izany miantso ny olo-pirenena vonona sy vanona ny sindika handray tanany raharaham-pirenena. Tsy fitadiavan-tseza nefa fijoroan'izy ireo fa fitadiavam-baolana ho an'ny rehetra. Tokony ho lazaina fotsiny dia hoe tsy hipetrapotsina zay. Sao dia mieritreritra ny olona hoe mitady toerana lero zay tsy mila ny resaka fizaran-toerana mihitsy. Tsy mitady toerana amin'ny zay fomba hoentina hamahana zao krizy zao mihitsy zany zay. Manoloana izany hitondra ny fekevina izy ireo atolotra ny mpitondra fanjakana ary antenaina izy ireo ny andraisana izany. Ankoatr'izay takin'ny sindika ny ampiarana ny tena mahatany tandalana ny Madagasikara. Ohatranazy satria tsy avelo faty amin'izao ny firenena. Sento ao anatin'ny dokam-barotra foy isika ary Verneto rehefa avy eo. Isaorana ianao mbola miaraka aminay amin'izao takariva izao miditra ao anatin'ny actu isika ary trangam-piarahamonina avy hatrany no anohizana ny vaovao olona efatra no maty ny hotsahan'ny tany teny tsy azo tafo io atoandro io. Mpanao trano avokoa ireo namoy ny ainy ireo niady fototra lehibe hanamboarana tranobe ireo mpiasa ireo noho inzay ny rodana ny rindrina iray tsy afanialy ireo olona efatra nisy iray hafa naratra nentina teny amin'ny hopitaly nandray fitsaboana ireo mpamonjy vonina no niaran-salahy ny sikotra ireo vatana mangatsiaka tao ambanin'ny tany. Jerry Edouard Stéphane Rakoto Malala. Mpiasa mpanao trano teto amin'ity toeran'ity ireo efatra amin'ny rahalahy voatototry ny tany io atoandro io teny tsy azo tafo ampitan'ny tranombarotra Venika. Efa mivovoka be no hitanay nijorofotra be teo. Mpiasa miasa fotsiny ohatry ny isan'andro e. Dia miasa foana le mpiasa isan'andro zany fa tsisy nanampoan'le hoe trano enjera zany. Tsy haiko na tamin'ny 2.2 teo na maheriny tamin'ny 2.2 iny ny enjera dia izay tsy nahe fa izy efa nidaboka be vahenina iny toratsoa satria izay miasa ato ambony any. Arak'izao hita izao niady fototra ho fanorenana trano lehibe iray nantoerana no antonasan'izy ireo. Nisy rindrina mbola tsy nesorina nefa tery ambony ka ny hotsaka tampoka araka ny fitantarany naman'izy ireo. Teo akaikikaiky any zay zany fa tsy dia lavitra fa izy taty amin'ireo sisiny taty mihitsy niady le fondation kely zay dia tonga dia nitsaka zany le izy. Dia efatra zany fa ny anankiray zany efa afaka ambony eo fa ny anankitelo zany mbola ao. Dia ny anankiray lasa ny amin'ny hopitaly any. Tonga dia samy miasa zany dia ohatrany tsisy hoe tsy ampola zany fa samy miasa fa le tany zany tonga dia nitsaka zay zany tena marina. Fa tonga zany dia samy miasa hoe ny sasany ali dia ny sasany tety dia ny zarazara dia ohatran'izay dia le tato zany nitsaka ty avavalany dia tonga dia tao zareo. Tsy afantsoko ireo namoy ainy taraiky farany tao. Tsy nahavita nanavitra azy ireo intsony ny mpamonjy voina na dia tonga ara-potoana azy. Nisy rindrina niotsaka fanondroany saika nanototra ireo pompier nandritra ny fiasan'izy ireo teny an-toerana azy. Dia lasa tapoka le io le filakatrano zany ohatrany tamboho io dia lasa tototra tao zany araka ny filaza aloha zany efa da vo anankiray zany no hitanay aloha hatramin'izao dia zay miasa ao ambany eo tsy juste moa hoe ohatrany efa misy fambara dia ndrekilina aloha zay hoe miala aloha fa aloha alefa le rindrina la angeda aby io zay niakatra aty ambony hoe andefa ny tele rindrina ampony teo korotsaka tany le rindrina dia mbola zay no mbola vao maika tototrao le razana zany.
zay zany zao miandry jirama zany zay aloha satria hitanareo fa filmy jirama sisa miazo mandeha anina bery a dia ho alefa aloha le rindrina io zany a mba tsy anahitanay amin'ny satria mbola hanao opération tady an'le tamin'ny 10 ora tanoany vao tafiakatra nosikirina tao ambany tany ny vatana fahatelo mbola amperinasa ireo mpamonjy voina io arivio nanokatra fanadajina ny amin'ny fomba nampirodana ny trano ny polisy hamaritana ny andraikitra izay tokony horaisina manoloana ny fahafatesan'olona. Lafim-baovao sosialy kosa indray efa vita izay ny dingana voalohany amin'ny fanisana ny mponina sy ny toeram-ponenana eto Madagasikara. Ny zoma ho avy izao kosa no hiditra ny dingana faharoa ny statistika. Ho tonga rametraka fanontaniana isa-tokantrano avy araka izany ny solitenina ny Instat manomboka amin'io andro io araka ny fanazavana izay voarainy Pierre Dine Razafindramanina sy Anja Rakotondrainy ahafana mandrafitra politika mpampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy ho an'ny firenena no anisany anaovana izay fanisana izay. Tonga teto aminareo ny solitena avy amin'ilay fanisam-bahoaka dia inona no noteneniny taminareo? Teny fotsiny izy hoe nanadiady izy hoe firy nareo no ao an-trano. Zay zao misy 5 dia vavy roa zany dia lahy 3 izay mivady dia ny zanakay dia izay ihany nataony dia nisoratan'ilay zavatra dia lasa izy avy eo. Dingana iray amin'ny fanatanterahana ny fanisana izay nolazaina teo izay hiditra amin'ny dingana faharoa izy ireo ny zoma ho avy izao hoy ny tompony andraikitra eto amin'ny Instat. Mpanadiady mahery ny 3 arivo no isahana izany. Dia manomboka amin'le 25 mai zany hoe amin'ny zoma zany a zay ry zareo vao tena mitondra questionnaire amin'izay. Misy questionnaire mihitsy zany a hoentina dia manao interview izy zany a ahafana maka an'le information rehetrarehetra tokony alaina isaky ny menazy tsirairay. Zany hoe efa misy outil zany a ampiasaina arakaraka le sokajin'olona. Ny taona 1770 i Madagasikara raha tsy ahivina no nanantanteraka fanisana farany ny mponina tao aminy. Zava-dehibe ho an'ny firenena iray anefa ny fananana antotanisa mazava. Ahafana mamolavola ary manombana ireo tetika fampandrosoana ho an'ny firenena mantsy ny fananana izany. Rehefa vita le recensement dia mahazo tsika aloha zany chiffre momba ny effectif global firy ny lahy firy ny vavy a mbola azo ventilena koa io arakaraky ny sokajy-taona fantatsika ihany koa ny caractéristique ny olona tsirairay a niveau d'instruction misy resaka momba ny emploi ao a zany hoe les caractéristiques socio-économiques démographiques culturelles les populations zany a ho azontsika ao anatin'le izy azony olona isan-karazany a na ny fitondram-panjakana io na ny société civile io na ny pikaroko io na ny secteur isan-karazany ampiasaina ao anatin'le izy. Isaky ny 10 taona amin'ny ankapobeny no tokony anatanterahana ny fanisana ny mponina sy ny toeram-ponenana. Entina hanamariana ny fisokafana izany andro ny fanisana izany ho an'ny Madagasikara dia mikarakara hetsika etsy anosy ny Instat rahampitso. Hetsika izay anomezana sehatra ny mahazava-dehibe ny fanisana ny mponina sy ny toeram-ponenana. Ao anatin'ny volana Ramadany isika izao ary ny mpino silamo no manatanteraka izany. Ao anatin'izany ary dia nanolotra fanomezana tahaka ny kojakoja fampiasa andavanandro ho an'ireo mpino silamo teny amin'ny 720 hektara ny fitondram-panjakana izay notorian'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta. Fotoana izay niaraban'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta ny mpino silamo rehetra ihany koa ary nilazany fa tsy manavaka finoana ny fitondram-panjakana fa dia manampy izay azo ampina rehetra arak'izay tratra. Nanome fanomezana ho an'ireo mpino silamo teny amin'ny mosquée 67 hektara ny fitondram-panjakana malagasy izay notarian'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta ny tolakandro teo. Vary, siramamy, lafarinina ary menaka no natolony tamin'izany. Niarabany mpino silamo ihany koa ny Prime Ministre amin'izao volana Ramadany izao. Tsy manavaka finoana ny fitondram-panjakana fa manampy izay azo ampina rehetra. Firenena izay tariako miaraka amin'reto membre gouvernemanta reto miarahaba anareo voalohany areto araha-tokony fotoanan'izao miaravana ny mpino silamo rehetra manerana Madagasikara tratrany izao Ramadany izao
ary efa liana ho an'ny fitondram-panjakana ny manolotra zavatra kely mba ahafahanareo manatanteraka izany adidinareo zany dia ny ramadany zany a misy vary maromaro zany a taona maromaro nandidina eo a isy koa zany a siramamy a isy lafarina menaka entina tokotra mpitiavana zany hoantsika mpisilama mba ilazana fa malalaka ny fahafahana miampivavahana mivavaka eto Madagasikara ary manohana ny tsara sitrapo rehetra zay a eo amin'izay finoana n'Andriamanitra atokana zay zany ary ny fitondram-panjakana zany a dia eto a dia maneho ny firaiketam-po na tanteraka zany a amintsika rehetra zay mpino silamo amin'izao fotoana zao a ary mirary soatsika mba havitana didy a amin'izay ramadany zay mba atongavanareo hatramin'ny iny farany zany ka dia miaravanareo zany zay. Faly ireo mpino silamo ka nisaotra ny fitondram-panjakana tamin'ireo fanomezana nomena azy ireo. Nankasitraka ity antsika naseho ny fitondram-panjakana ity ihany koa izy ireo satria marika ny fanehoana firaisan-kina eo amin'ny samy malagasy izao fiantsika izao. Ana silamo malagasy izay misolo-tena ny vahoaka silamo, ny vahoaka malagasy mandala ny finoana silamo eto Madagasikara dia faly mandray anareo, miarahaba anareo ary faly amin'ny falehoanareo firaisan-kina aminay mpino silamo eto Madagasikara amin'izao volana Ramadany zao izay tena fotoana manan-danja tokoa aminay vahoaka silamo satria fotoana izay ifamelana, fotoana fiverenana amin'Andriamanitra. Ka dia ngambany tokony atao dia fa taherezana amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny fangataham-pitahina ho an'ny vahoaka malagasy ny firenena mba hisy zany fivoahana amin'izao krizy zao dia matoa minisitra zay misolo-tena ny fanjakana. Nandritra ny lahatenin'ny Praiministra no nanana mafisan'ny fitondrana malagasy fa mijery ny sosialim-bahoaka, mijery ny fotodrafitrasa simba toa ny lalana ary indrindra ny fanomanana fifidianana izay tanterana amin'ity taona ity izy ireo. Fa rampitso no tanterahan'ny Canal 7 Events ny salon mode, beauté et bien-être. Ety amin'ny village voara Andotapena ka no anatanterahana izany ariaritra 3 andro efa vonona ny mpampiranty raha ny fanazavany mpikarakara tamin'ny Pierre-Dine Razavindramanana sy Anja Rakotondrainy. Eto amin'ny village voara Andotapena ka no anatanterahany Canal 7 Events ny salon mode, beauté et bien-être. Nareo voalohany azy zany dia mampanantena sady ny Canal 7 Events fa hiavaka ary ahazo fahafampony tsirairay. Efa vonona ny mpampiranty amin'ny ty salon mode beauté bien-être izay ho ataonay manomboka rapitso ho hitanareo ety daholo ny entana izay ilainareo amin'ny resaka mode beauté bien-être. Hitanareo ety ihany koa ireo matianina afaka mamety torohevitra ohatra ny hoe eo amin'ny sehatry ny fikojakojana ny tarehy, ny vatana, eo ihany koa ny jejo izay miara-miasa aminay hanome torohevitra momba ny ohatra ny hoe tokantrano ohatrany izany hoe maro be ny zavatra ho hitanareo ety. Zato mahery ireo mpampiranty tonga ety an-toerana ny 4 Mey ka hatramin'ny 9 Mey ho avy izao. Efa manakaiky ihany koa ny fetin-dreny mazava ho azy fa maro ireo tolotra ho an'ireny hita ety an-toerana mandritra ireo 3 andro ireo. Misy ihany koa ny stand spécial fête des mères zany satria édition spéciale fête des mères moa izy ity ahafahantsika mahita n'ilay fanomezana idealy ho an'ireny zany ankoatr'izay dia misy ireo tolotra manokana izany hoe ny promotion izay ho atolotry ny mpampiranty atsika rehefa tonga ety amin'ny village voaritsika ka dia manome fotoana anareo izay misy ihany koa ireo mpampiranty izay hanome fanomezana ho an'ireo izay tsara vitana. Natao mirary dia mirary ny vidim-pidirana amin'ny salon mode, beauté et bien-être satria 2:00 monja zany misokatra amin'ny 8 maraina ny vavahady. Malalaka tsara ny parking ho an'ireo izay hitondra fiara manome fotoana ho azy ny Canal 7 Events ny 4 ambin'ny 5 ambin'ny 4 Mey ho avy izao etsy amin'ny village voire Andotapenaka. Fa ho toy izay ihany koa dia ankalaza ny 5 taona nijoroana ny fimpima na ny fikambanan'ny mpikabary malagasy isy arak'izany ny fotoam-pivavahana sy ny lanonana izay ho entina hanamariana izany fotoana izany. Sara vetrany.
Ankalaza ny faha-dimapolo taona ny fimpimana ny fikambanan'ny mpikabary malagasy. Isy ny lalona nanokafana izany amin'ny fomba ofisialy mitondra ny anarana mpikabary mifaly avanja ny rojoana ho avy izao ao amin'ny Yandi bypass. Ny tapakandro maraina moa zany misy ny fanokafana amin'ny fomba manetriketrika ary fizarana maro-pakasitrahana ho an'ireo mpikambana eo anivon'ny fimpima. Ny tolakandro kosa dia feraha amin'ny sakafo miaraka amin'ny totorepika iarahana amin'ny sanda mozika. Isy ihany koa ny fiaraha-miombavaka ho fisaoran'Andriamanitra sy ho fangataham-pitainan'ny fikambanana ny Sabotsy 9 Mey ao amin'ny akarana Tiazo manomboka amin'ny 2 ora sasany anasana ny olona rehetra. Marina fa efa anarivo ny mpiasa mahavitry ao anatin'ny fimpima ary misy 500 kosa ireo mpianatra miofanao. Ao anatin'ny fotoana famoahana mpianatra fiotazana ny vokatra ny fimpima ankehitriny. Raha nanomboka tamin'ny volana marsa teo namoaka mpianatra voalohany tany amin'ny faritany fimpima Toliara. Ny volana avril sy ny volana Mey dia ny tany ampitan-dranomasina nanomboka tao a Frantsa, ny tany a Suisse, ny tao a Belgique izay nitambatra tao moa ny avy any a Norvège. Any Antsirarana no ataony fivorimben'ny fimpima manomboka ny 3 septambra hatramin'ny 9 oktobra 2024. Etsika izay fanao isaky ny 4 taona mba ahafahan'ny mpikambana eto Madagasikara sy any ivelany mivondrona sy mifampizaratra akefa. Ijery ny vaovao avy any ivelany sika. Ny ao tamin'ny filohan'ny Korea Atsimo ny filoha Amerikanina omaly isan'ny songadina nandritra izay ny filazany fa dia mety ahemotra amin'ny fotoana hafa ny fihaonana an-tampony eo amin'ny Etazonia sy Korea Avaratra ao anatin'ny fametrahana fepetra mialohan'izay fihaonana izay tokony atao amin'ny 12 ny volana Jiona izay i Donald Trump i Kim Jong-un kosa etsy andaniny dia tsy mankasitraka loatra ny fiara-miasa ara-tafika izay nataon'ny Seoul si Washington. Le sommet États-Unis-Corée du Nord pourrait bien être reporté. Omaly no nandray ny filoha koreana tatsimo ndraina ny filoha amerikanina isan'ireo votoatindresaky ny rotonta nandritra izany ny fihaonana-tampony tokony ataon'ny Donald Trump sy Kim Jong-un amin'ny 12 Jiona izao any Singapour. Isan'ireo tsy nankasitrahan'ny filoha koreana avaratra ny fiarahana ara-tafika farany teo nataon'ny Korea Atsimo sy Etazonia. Tsekeny ihany koa ny fametrahan'ny filoha amerikanina fepetra maro isan'ireo famotehany ireo fitaovam-piadiana nokleary. Mandeha araka ny tokony izy ny fanomanana dia 8 teo izay iseho. Misy fepetra maromaro apetraka ary mino aho fa ho azonay izany. Raha toa tsy izay no mitranga dia tsisy ny fihaonana. Mety ahemotra amin'ny fotoana manaraka raha tsisy ho fihaonana amin'io fotoana io. Je dois dire que le sort est tiako ny milaza fa miankina betsaka amin'ny fihaonana io ny ho avin'ny péninsule koréanina anao ezaka rehetra ohatra amin'ny faramba anohanana ny fahombiazan'ny fihaonan'ny rotonta hoy kosa ny filoha koreanina tatsimo. Eo anatrehan'ireo rehetra ireo anefa dia maneho ny finiavany any Korea Avaratra tamin'ny alalan'ny fanasany ireo mpanao gazety vahiny hijery ny famotoerana ny toerana fanaovana andrana ara-nokleary ao Pongiri manakaiky ny Sistany manasaraka ny Korea Avaratra amin'ny Chine. Fa na dia adinona nataon'ireo manampahaizana sinoa no nilazana fa ny andrana farany natao tao Pongiri no nahatonga ny fahasimba n'ity toerana ity ka tsy ahafahana mampiasa azy intsony. Taoriny fanapahan-kevitry Kim Jong-un nanapodika toerana io no nahatonga ny fisalasalana indray teo amin'ny rotontany aminy sy ny fihaonana natsy. Fa tsy mitsahatra mihamaro ireo olona voan'ny aretina Ebola izay miverina ho lasa valana aretina indray. Isan'ireo tsy afabela amin'izany Congo na dia efa natomboka herinandro azy izay ny fanentanana ny amin'ny tokony anaovana vaksiny faobe efa ho 30 izao ireo namoy ny ainy nanomboka ny 8 Mey lasa teo niverenan'ity aretina ity. Alors que les autorités congolaises ont lancé en début de semaine une campagne de vaccination contre amin'ny tokony anaovana vaksiny iarovana amin'ny Ebola ho an'ny Repoblika Demokratika ny Congo. Manahy ny ampirongatra indray ity valana aretina ity ny vondrona iray sampirenena momba ny fahasalamana. Isan'ireo nanome fanazavana ny tompona andraikitry ny OMS any an-toerana izay nilaza fa efa koditra ny zava-misy na dia manao izay hafany azy izy ireo amin'ny famalinany aretina.
mbola ho fantatra miandalana araka izany na ho voafeo ao anatin'ny herinandro manaraka ny Ebola na tsy. Hatramin'ny 9 Mey teo, olona 17 no efa namoy ny ainy, araiky amin'ny 20 ireo tranga voamarina sy mampiaya. Araka amin'ny fandaminana kosa dia natokana ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ho an'ireo avy any marary ny vaksiny avy amin'ny OMS. Miasatra nefa ny fanentanana amin'izay fanaova vaksiny izay satria betsaka ireo mihevitra fa famosavina no antony mampianaka ny Ebola. Efa misy ihany koa ekipa ahitana manam-pahaizana momba ny vatan'olombelona ho avy anatevina isy ireo mpanao vaksiny any an-toerana. Ary ny vaovao ihany koa no manakatona ny pejy amin'ireo vaovao izay misongadina tamin'ity androany ity. Reto kosa ny zanam-pandaharana izay ho aroso anao ao anatin'ny tapany faharoa. Ny mombamomba ny Tonton Jeannot izay olona nanana ny naha izy azy saingy nisy ny soloky ka lasa nitotongana be ny fiainany no entina ao anatin'ny portrait. Efa vita tanteraka ilay trano fivahinianana manana endrika villa dia ilay trano voalohany any ambany ranomasina afaka mandray andian'olona hatrany amin'ny sivy any Maldiva no misy azy. Ankoatr'izay ho avy ihany koa tsara fara iaraka anolotra amin'ny Jery Edouard amin'ny tapany faharoa anatin'ny lojiteny tenako no mametraka ny veloma mandra-piona aminao mijery indray dokam-barotra vitsy no isen'ny tona ary dia miverina eto amin'ny lojite ihany rehefa avy eo.